ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malala tratra ity alarobia faharoapolo ny volana aprily ity. Ny voalahatra mofana antsika anio dia ny boky Isaia toko fahadimy amby roapolo. Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra ianao, anantratranao sy hidehera ny anaranao aho, fa efa nanao zava-mahagaga ianao dia zavatra efa voakasa hatramin'ny ela sady mahatoky ny marina indrindra. Fa efa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna mimanda dia rava tokoa, ny lapan'ny fahavalo dia nataonao tsovony koa tanàna. Tsy atsangana intsony mandrakizay iny ka dia ankalazanao ny firenena masika. Atahoatranao ny tanàna ny firenena lozabe, fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana, fierena amin'ny ranonoram-baratra fialokalofana amin'ny ainandro. Fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy mamely ny ampiantany, tahaka ny fandresinao ny ainandro izay mamely ny karakaina, ny tany karakaina no andresenao ny fitabataba ny firenena hafa. Eny, tahaka ny amin'ny ainandro resiky ny aliky ny rahona matevina no andrenesina ny fanakoran'ny olon-dozabe. Ary Jehovah tompony maro dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity. Dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy be tsoka, divay efa niotrika ela samy voadio tsara. Ary hofoanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay rakotra ny firenena rehetra, hofoanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana. Ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromason'ny olony eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa miteny. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarina. Amen. Itony faminaniana Isaia mpaminany itony rehefa koa malala no isan'ireo faminaniana manambara ny iavian'ilay Mesia na ny iavian'ny Jesosy. Ary dia misy toetra vitsivitsy ry havako, lafin-javatra vitsivitsy zay maneho zany faminaniana izany, fahatanterahana zany faminaniana zany hitantsika ao amin'i Jesosy. Raha toa ka jagaina koa nefany dia faminaniana dia misy karazany roa ry havako malala. Misy ny faminaniana efa tanteraka, misy kosa ny faminaniana andalam-pahatanterahana, zany hoe efa tanteraka, manomboka tanteraka, fa mihatanteraka hatrany. Misy ny eto zany ity faminaniana toko fahadimy amby roapolo ity, Isaia toko fahadimy amby roapolo, dia efa tanteraka amin'ny ampahany. Fa misy koa ampahany mbola tsy tanteraka fa miandry ny fiavian'ny tompo. Zay no mahafaminaniana azy. Zay no mahatonga ny Baiboly ho tsy ho laozany toetrandro mihitsy, satria miteny amin'ny fotoana rehetra, miteny amin'ny olona rehetra ary miteny amin'ny toerana rehetra, marina amin'ny fotoana rehetra. Noho zany dia ity faminaniana ity dia fantatsika fa tanteraka ny ampahany. Ary misy kosa ny mbola eo andalam-pahatanterahana araka ny voalaza teo. Mizatra vitsivitsy ray tiana hampahirezana anao amin'izany faminaniana izany. Ny voalohany dia izao, ny efa tanteraka ary mbola ho tanteraka dia izao fiarovana mafy ho anao Andriamanitra. Andiny ny fahaefatra, fiarovana mafy ho anao Andriamanitra. Andriamanitra dia manaiky ho fiarovana. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany na amin'ny testamenta taloha moa indrindra dia matetika miverimberina ilay anaran'Andriamanitra hoe Yahvé Tsabaoth, zany hoe Jehovah tompony maro na Jehovah koa mpiady mahery. Ndraindray dia adika amin'ny teny mihitsy hoe Yahvé lay Jehovah na Yahvé lay jeneraly mpitaritafika, lay mpitaritafika. Midika zany ny sary anehoan'ny Isaia mpaminany, sy anehoan'ny testamenta talohan'Andriamanitra dia mpitaritafika izy, mpiaro izy zany. Tsy mahagaga raha toa ka miverina amin'ity faminaniana ity, zay faminaniana ho anao amin'ny andro fahatelo sady teorian'ny Paska, fa fiarovana
Andriamanitra. Raha toa ka manompo an'Andriamanitra ianao ry havako malala dia mahazo antoka fa fiarovana ho anao izy. Ny andininy vitsivitsy zay hitantsika eto ambany maso dia tsy fiarovana amin'ny hoe fahavalo ihany fa fiarovana amin'ny zava-mitranga isan-karazany hatramin'ny ataontsika hoe loza voajanahary ary teneniny hoe fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny ainandro, ny rivotra mahery de tahaka ny ranorana amin'ny fafy mamely ny ampiatany nefa de izao fiarovana mafy ho an'ny malahelo. Lavako malala Andriamanitra dia fiarovana ho antsika. Tsaroantsika ny tenin'ny Jesosy ry havako, nitomany raha nahita ny Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, impirimpiry aho no te hambomba anao na te hiaro anao tahaka ny fambomba ny reniko ny zanany, fa tsy nanaiky anao. Te aleo teny ianao, tsy nila ny fiarovako ianao, tsy nila ny elatry ny fitiavako. Zay ny dikan'io filazantsaraky ny Luc ry havako malala. Ry havana Paska manome toky anao fa fiarovana ho anao Andriamanitra. Fa meteza ho arovan'Andriamanitra. Meteza ho arovan'Andriamanitra. Ampiaro anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampiaro amin'ny fiainantsika ny herin'Andriamanitra. Be dia be rehefa malala amin'izao andro zao tsy arakaraky ny fandrosin'ny siansa, indrindra tsy arakaraky ny fandrosin'ny fivavahana, mbola betsaka ny olona mbola mizakazaka mitoky amin'ny zavatra hafa, mitoky amin'ny sampy na koa mitoky amin'ny hery hafa. Na mbola betsaka koa ny olona mbola andaira ny finomponompona maro isan-karazany, finoana momba ny tahotra ny fahafatesana, finoana momba ny mosavy isan-karazany. Ry havako malalo, maty foana Kristy raha ohatra ka tsy mahatoky ny fiarovan'ny tompo ianao. Ampiaro anao ny tompo. Ianao angena manatitra ny zanakao an-dakilasy aza ange eo am-baravara ihany ny azonao aterina izy, eo am-bavahady ihany de rasy ianao. Iza no afaka hiaro azy ao am-pianarana? Adiny 8 ny zanakontsika any am-pianarana any. Iza no afaka hiaro azy? Iza no afaka manatrika azy amin'ny fotoana rehetra? Andriamanitra. Aiza no ahitanao ny karazana mikroba sy karazana virus eny amin'ny habakabaka, eny amin'ny rivotra iainantsika eny. Ny loza mety mitranga isan-karazany. Ny loza mpiarakodia tsy ampoizina, ny zavatra mety menjera, be de be ry havako ny loza mitatao antsika isan'andro. Fa izao ny tenin'Andriamanitra, fiarovana mafy antsika Andriamanitra. Matotoy izao itsika. Be de be nge ry havako ny malala ny sendra mandeha eny an-dalana misolafaka de misy loza, ndraindray misy zavatra maro isan-karazany. Mety na ny sakafo hohanina aza ndraindray tsy fanahiniana, mety misy intoxication, zavatra tsy ampoizina, tsy fanahiniana na tsy fitandremana ataon'ny mihafa. Iza no afaka hiaro anao amin'ireny rehetra ireny? Andriamanitra ry havako. Zay no ilana vavaka isan'andro, alohan'ny voahana ny trano, alohan'ny hatoriana, de mivavaka mangataka ny fiarovan'Andriamanitra. Fa fiarovana mafy ho antsika Andriamanitra. Zany faminan'iny zany ry havako malala marina ankehitriny ary mbola ho marina mandrakariva amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa ny faharoa ry havako malala dia tsy hoe fiarovana mafy ho antsika ihany Andriamanitra, fa ampifaly antsika izy, anome antsika fifaliana. Eto dia hoy izy manao hoe hisy fanasana lehibe, fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa notrika ela, zavatra matavy be tsoka. Le havako malala lay nytiny Isaia mpaminany tenena de ny hoe lay fahafenona. Saotra masina moa ry havako malala ny fifaliana ao amin'Andriamanitra de mandrakariva miaraka amin'ny fiaraha-misakafo. Zany zavatra iainana mandrakariva ao amin'ny Baiboly. Mandrakariva ny fifaliana ao amin'ny Baiboly de midika fiarahana amin'ny sakafo. Midika ny hoe fanekena raha teo, berit, ny fanekena de zavatra hohanina, mihinana ny dikany. Ny Andriamanitra ny kristianina zany, ny Andriamanitra ny Baiboly dia maneho ny fifaliana amin'ny alalan'ny fikarakarana antsika amin'ny alalan'ny sakafo. Ny Paska ohatra dia sakafo. Zanak'ondro tsy misy klema, ny Paska.
no zany de zao lay fiainana kristianina mihitsy de mariny fifaliana amin'ny fiarahana amin'ny sakafo. Dia eto zany ny tompo tsy hoe fiarovana mahery ihany izy amin'ny fotoana rehetra ho atsika mpino, fa izao koa manome atsika fitahina izy, manome atsika fitahina. Mahafinaritra reny fitanisan'ny Davida lay hoe mamelatra latabatra hoe mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako na ny anjarako, ny fiainako feno dia feno. Ravako malala Pasika ny andro, engany io tsapanao fa io Andriamanitra io de tianao zava mahagaga mandrakariva atry ny ela ho anao. Hoy ny andininy voalohany, efa manao zava mahagaga ianao Andriamanitra, ary mbola tianao zava mahagaga ho atsika izy. Fa inona moa no andrasan'Andriamanitra mipaky? No anekenao zay ny raha, no anekenao an' Jesosy tompo sy mpamonjy, de zao voninanao fanasana ho anao Andriamanitra. Eto amin'ity tany fandalovana ity de manaiky hitay anao Andriamanitra, ary ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de manomana fanasana ho anao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izy. Sambatra riavako izay manana an'Andriamanitra ho Andriamaniny, meteza hitoetra amin'Andriamanitra, aza mivily, aza miala amin'Andriamanitra, fa ampy ho atsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Matoky fa omen'Andriamanitra anao ny fifaliana zay tandrify anao riavako malala. Hoy mpanao salama eto manao hoe ho foanany amin'ity tendrombohitra ity ny zavatra manarona ny olona rehetra, ny rakotra sy ny rakotra zay arakotra ny firenena zany hoe Andriamanitra de zao ampiseho ny fitahiny amintsika. Fa ny farany riavako malala de zao, inona koa nataon'Andriamanitra amintsika? Tsy hoe fiarovana mahery azo anterana ihany, tsy hoe mitahy atsika izy, fa izao koa izy manao hoe manafa tondromaso ny olona Andriamanitra, manafa tondromaso, tsy menantr'olona izay miaraka amin'Andriamanitra. Tamin'ny vanim-potoana ny testamenta taloha moa riavako malala de izao, ny Andriamanitra zay inon'ny olona rehefa resy amin'ny ady izy de resy zay le Andriamanitra, rehefa mandresy amin'ny ady izy de mandresy zay lay Andriamanitra. De eto ny Andriamanitra zay asainy Isaia mpaminany mpanjinitsika de Andriamanitra manafa tondromaso, tsy Andriamanitra resy zany, tsy Andriamanitra mitondra atsika ho resy eo anatrehan'ny fahavalo, tsy Andriamanitra mitondra atsika ho afa-baraka. Andriamanitra mitondra atsika tsy ahatonga ny olona haneso atsika hoe reny ve de mba kristianina, jerety fantrany, jerety hanoanany, jerety hitoetrany, jerety fahareseny, tsy zany ny Andriamanitra tsika. Raha toa ka misy zavatra tahaka zany lalovantsika de tsy planin'Andriamanitra mihitsy, fa mety planin'ny fahotana, planiny mety hoetraketraky ny hafa, ataon'ny hafa eo amin'ny fiainantsika ka avelan'Andriamanitra ho fanitsinana handalo fotsiny ihany ho fijoroana vavolombelona. Fa raha ny planin'Andriamanitra amin'izay fandaharan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de zao tsy resy tondromasontsika, fa arakotr'Andriamanitra eo amintsika ny voninahiny, ny fifaliny. Pasika ny andro avako malala, velona Jesosy, velona mba hahatonga atsika tsy ho resy tondromaso. Jereo ange mpianatra ny hidy aman-trano ny filazan'ny Jaona Jaona 2:20, ny hidy aman-trano ny mpianatra, natahotra ny vavan'ny Jiosy, natahotra ny tondromason'ny Jiosy, natahotra ny tondromolotry ny Jiosy hoe iny fa maty lay Jesosy narahany, iny fa maty lay niteneniny hoe Mesi, iny fa maty lay nitondrony hoe mpanjakan'ny Jiosy. Kanjo nahariary ny tompo fa velona Jesosy, ary inona no nitranga? Nivoaka ny trano ny mpianatra, nitory nijoro vavolombelona, nanerana an'izao tontolo zao, laza fa velona Jesosy. Riavako malala, tsy resy tondromaso zany ny olona manana an Jesosy. Fa meritsika mandrakariva etony hoe tsy manala-paraky ny azy zany Jesosy. Jesosy mandrakotra voninahitra ny azy, tiany ny azy, tsy ataony rambony ny azy fa ataony lohany. Zany riavako malala, mahazo matoky ny fitiavan'Andriamanitra ianao. De inona ary ny toe-pontsika kosa riavako? Hoy Isaia mpaminany, inona ny tokony ho toe-pontsika? Endre zany fitiavana asehon'Andriamanitra atsika, fa manaiky mihaino vavaka atsika, mihaino vavaka ataotsika izy ka ho fiarovana mafy atsika.
mihaino ny vavaka ataokontsika izy ka manaiky hitay atsika, mihaino ny vavaka ataotsika izy ka manaiky andrakotra ny voninahiny eo amintsika. Inona ary ny tokony ataotsika ry havako malala? Toy ny mpanao salamo manao hoe mandehana manandratra an' Jehova sy midera ny anarany. Ry havako malala de raha Andriamanitra. Zay ny dikany. Ny dikany hoe fitaopovavahana amitsika ry havako malala de fiderana sa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Io ny mahasamy hafa ny fitaopovavahana mety ho hitatsika amin'ny karazam-pivavahana maro mitranga. Tonga any an-tranon'Andriamanitra isika ny voalohany andehanantsika any tsy tonga angataka amin'Andriamanitra. Eny tokoa. Reo zavatra tenenina rehetra ireo de omen'Andriamanitra atsika. Fa ny voalohany indrindra tenenin'ny Isaia amin'ny 5:20 de ny hoe hanandratra anao sy hidery ny anaranao fa efa nanao zava mahagaga ianao. Ry havako malala ny fiderana an'Andriamanitra ny voalohany indrindra. Mahatoky ianao fa reo zavatra rehetra reo ataon'Andriamanitra eo aminao, ny fiarovana, ny fitahiana, fantatr'Andriamanitra ny tokony atao anao. Fantany zany. Zanany angenao zanany angesika. Isika mpanota itony aza mahafantatra ny tokony atao amin'ny zanakitsika, tsy mainka fa Andriamanitra va. Fa zao ry havako malala, mora miverina ety ambonin'ny tany ny zanak'olona hoy Jesosy, ahita finoana ve izy? Mo fo mahay midera ve no hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Ry havako malala de raha Andriamanitra. Akasitrao Andriamanitra. Ary io nefa naverimbery Paoly manao hoe aoka ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo, aoka ny fanomezanareo voninahitra an'Andriamanitra no entinareo manambara ny fangatahanareo. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra ry havako, mahaiza midera an'Andriamanitra, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra. Ny fo mahay mankasitraka an'Andriamanitra no fo mahay mandray. Ny fo mahay mankasitraka an'Andriamanitra ny fo mahay mifaly amin'izay omen'Andriamanitra. Paska ny andro havako malala. Inona ny tsy omen'Andriamanitra anao, zay ny dikany amin'ny Paska. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9, tsy omen'Andriamanitra maitsika, tsy omen'Andriamanitra maimaimpona antsika va ny zavatra rehetra, satria na ny zanany malalany aza dia nomeny antsika maimaimpona, koa tsy omeny miaraka aminy koa fa ny zavatra rehetra, ny fiarovana, ny fifaliana, ny fitiavana, omen'Andriamanitra zany rehetra zany. Fa inona no rasany amintsika? Fo mahay mankasitraka, fo mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony misy azy, fo mahay mametraka an'Andriamanitra ho ivo ny fiainantsika, fo mahay manaja an'Andriamanitra, fo tia an'Andriamanitra, fo mankasitraka fa tia hanompo azy amin'ny fifaliana. Egen'ny havako malala, ho fo sy ho fiainana kristianina mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay. Misaotra anao fa azo antoka ianao. Mitaonana ianao hanome voninahitra anao, hidera ny anaranao, hankalaza ny anaranao masina. Fa Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataonao aminay ianao. Fantatrao ny ilainay, ny mampahory anay. Andriamanitra fiarovana mafy ho anay ianao amin'ny sarotra, amin'ny fahavalo. Andriamanitra mitantana sy manome anay izay ilainay amin'ny fiainana isan'andro ianao. Andriamanitra miantoka ny haja mamboninahitra eo anivon'ny fiarahamonina ianao. De mankalaza anao zay Tompo, manome voninahitra ny fitiavanao. Fa velona ny zanakao ary velona mamelona anay. Hotorinay amin'ny manodidina anay ny fahavelomany sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Mamindrafo aminay Tompo, raha manadiny misaotra anao zahay. Mamindrafo aminay raha manamaivana ny fanomezam-boninahitra ny anaranao zahay. Fa Andriamanitra be indra fo ianao, ka manamarina ny teninao fa fiarovana mafy sy fitahi-pahasoavanao anay. Tahi Tompo ny fiainanay indray amin'ity herinandro atenatenany ity. Amarino aminay fa miantra ianao, miaro ianao. Jereo ny fahasairanana, jereo ny tokantranonay, jereo ny tanindrazanay, jereo ireo manana olana sy ady am-panahy, jereo ireo manana tsy fahasalamana any amin'ny hopitaly. Angatahanay fanasitranana, angatahanay ny fitiavanao, angatahanay sy antahanay zava-mahagaga aminao Andriamanitra re. Amboariko zay Tompo, anana fo tsotra aminao Andriamanitra. Vavaka izay ho an'ny tanindrazanay, vavaka izay ho an'ny fandriampahalemana era-tany,
fa ao ny fitiavatena, esory ny fitiavam-bola, ary ampahirezo ome fahendrena ny mpanapa-kevitra sy ny mpitondra mba tsy hanjakan'ny adila sy ny fifandirana na ny tanyrazanay na izao tontolo izao. Misaotra Jesoa. Amen.